Miarabantsika rehetra amin'izao alatsinainy 24 ny volana aprily 2024 izao. Miantefa mivantana amin'ny rajoelina ity video ataoko ity. Averina aminy ny vavabe nataony tamin'izany fotoana izany fa masina amintsika malagasy ny tany ka voarara ny mivarotra na mampanofa ny tany amin'ny vahiny. Nandalo tao amin'ny Jeune Afrique izy, ny vahiny tao amin'ny Jeune Afrique izy izay mpanao magazine na gazety tamin'izany andro izany, tamin'ny taona 2024, ary notsim-pihany mazava tsara fa amin'ny fomba antsika malagasy dia fady ny mivarotra na ny mampanofa tany amin'ny vahiny. Ka maninona ny fantaniana mipetraka izany zao taona 2024, 40 taona teo aoriana, maninona no ataonao an'izao ny firenena malagasy? Nomeronao mantsy na dia ny fikasana fotsiny ny ampanofa ny tany tamin'ny Raradeo tamin'izany, kanefa ankehitriny dia mifanohitra tanteraka amin'izany ny zavatra ataonao. Tsy resaka fikasana fotsiny ihany fa tena varotra raikitra ary efa vita sonia io ao base tuleara io. Matoa efa nanomboka amin'ny fandavahana sy fanombana ny tontolo iainana tahaka izao. Ka zava-misy ankehitriny dia fanompana razana amin'ny malagasy tompoko, satria ny vahoaka malagasy izay nampanantenainao, nanaovanao lokaloka fa hiaro ny tanin'ny malagasy tamin'izany, dia ianao indray izao no mivarotra. Efa tezitra tanteraka ny vahoaka arak'ireny hetsika manerana ny nosy ireny, tsy ao base tuleara ihany fa na hatrany avaratra na any antsinanana efa tapitra, mitsangana daholo ny vahoaka noho ny tsy rariny misy ankehitriny. Ka hiverina aminao no nataonao, tezitra ny vahoaka satria tamin'izany ianao dia niteny hoe antony pahatezeran'ny vahoaka ny resaka fampanofana ny tany tamin'ny Koreana tamin'izany, ary mazava mibaribary zao fa tsy nisy izay resaka hoe mahamasina sy mahafady ny fivarotana izany tamin'izany, fa dia resaka diabolisation, fanaratsiana ny sasany fotsiny no nataonao. Matoa ianao ankehitriny mahavita mivarotra, izany hoe mivadika tanteraka amin'ny zavatra nolazainao. Ka ny zava-doza dia ny vahoaka
malagasy de roainao eo amin'ny tany fonenany, tany fivelomany, tany filevenany, zany hoe tena tany lovany na velan'ny razany. Ka tsy misy malagasy mahavita an'izany, tsy misy maha-malagasy anao intsony zany, fa resaka blablabla fotsiny ty resaka hoe ramokirina ao anatinao ty. Fa efa fomba sy fisainana vazaha, bakion'ny vazaha zao zava-doza ataonao ankehitriny zao. Ary tsy mbola nisy filoha malagasy tao anatin'izay 80 taona nahazahoana fahaleovantena zay nanao izao fomba mamoa fady manilikiliky amin'ny malagasy amin'ny taniny zao, zany sady manimba ny asina maha olona sy ny zon'ny malagasy, zay efa tsy anoharana ntsony, efa tsisy ilazana azy ntsony ny zava-misy ankehitriny, ka miverina tanteraka ankehitriny ny tantara ratsy ny fanjanahantany, ny ainan'ireo razantsika tamin'izany, ny fampijaliana sy ny fahamerezan-jo, fahaverezan-jo tanteraka ny malagasy tamin'izany andro zany. Io miverina ankehitriny io ka tapitra lasa mivahiny ny tany, ireo tany lonaka rehetra de nigaza ny vahiny tamin'izany andro zany. Io miverina io, Bamangoko zao nomenan'ny arabo, tsy tambitononina ntsony na amin'ny marivoay na ny laniera, ny fikitikitihana sy faniliana ny vahoaka eo amin'ny tanin'ny malagasy zay efa nozariny nandritry ny taona maro. Ka mitovy tsy misy hafan'ny tamin'ny fanjanahantany ny zavatra misy ankehitriny, satria ireo sananohitra tamin'izany de nigadraina, tsy misy hafan'ny amin'izao ihany. Ary ny tena mbola ratsy lavitra ny zava-misy ankehitriny de amin'ny malagasy no mahavita zava-doza ohatr'izany, amin'ny malagasy mpiray tanindrazana aminy. Ny vahiny omena laka fa ny vahoaka tokotany atao anjorom-bala. Tapitra miditra eto amintsika daholo ty olona rehetra ty, mba tsy hitenenako hoe ty fatin'olona vazaha rehetra ty, satria tsy ny rehetrarehetra no ratsy, fa le politikantsika mihitsy no mamoa-doza, satria voavidy vola ireo mpitondra tsy valahara mpitondra ny tanintsika ankehitriny. Tapitra miditra eto daholo ty olona rehetrarehetra ty, feno ny ropilanina nefa betsaka no tsy miverina, efa miely manerana ny nosy, gaga daholo ny olona, misy olona miteny zavatra hafa eran'ity faritra rehetrarehetra ty, zany ny fitantaran'ny vahoaka any miely eran'ny Madagasikara any. Ary hatramin'izao de efa misy resaka hoe mpitsaopinenana ara-pinoana, zavatra tsy mazava io fa mila arahana akaiky, rariny raha hoe olona hiaran'ny tsy rariny no ampiatranoana, raisina, fa ny zava-doza de ny fahorian'ny sasany ho raisintsika daholo fa ny eto amintsika ampahoriana tanteraka le malagasy.
Ary io mety misy resaka dilina maizina ao ambadik'io amin'ny resaka fanaparitahana ireo olona sahirana zay mialokaloka ara-pôlitika manerana ny Eropa ankehitriny. Ka ny zava-doza dia ny malagasy indray no atao mitsoaka amin'ny fonenany, ankeriny, tsy vitan'ny hoe alana moramora satria ny vahoaka de vonoky ho faty, hipetraka hiaro ny lova navelan'ny razany, ny tanin'ny razany zany, tany fivelomany, fa dia andefasana miaramila, andefasana zandary, ohatran'io mitranga any amin'ny nosy Sakaty io. Olona miaina ny adana ny lamima any amina toerana milamima mitokana ohatran'ireny mahita loza ankehitriny, satria misy vahiny mikitrikitrika ny anangana hôtely be amin'ireny toerana kanto de kanto ireny. Ka efa maro dia maro tsy tamby isaina ireo ady tany zay nanomezana rariny an'ireo vahiny, ny karana moa zany no tena betsaka. Reny tany akaikina tsofinondro reny, tanin'ny razan'olona zao de ny bevola no nomena rariny, karana, ny sinoa, ty karazana vazaha rehetrarehetra ty dia anisan'izany koa reny rahatany tany Anosy Be zay nanagadrana ny tompoko vavy Niny Dony zay nefa rano moa dia maty tany am-ponja, fa nandrasana ho am-bava ahoana zay vao navoaka amin'ny fonja. Ao anatin'izany resaka hoe fangalana ny tanin'ny malagasy zany, fanomezana rariny karana sy ireo vahiny ireo ny any Antanan-drano, tany misy olona malagasy maro mivelona, tany laniera efa nolazaiko teo. Ka maro koa ireo tsao, fa misy nosy kely efa lafo, matoa mandeha ny resaka, mandeha ny tsao de ao raha ho fitenenana. Efa nanomboka tamin'ireny raharaha tanamasoandro naika nanotofo nanambotro manjaka reny, tanimbary nampotro manjaka, nafindra eny Mieritseritosika de tapitra nipotehina daholo ny tanimboly sy ny tanimbarim-bahoaka, ananganana trano sady tsy azo hohanina ary tsy hisy ho malagasy hiditra amin'ireny trano ireny. Resaka tsaotsao fotsiny ty resaka hoe hanao bildina, havita bildina, fa tsy hisy bildina hoe ampidiran'olona fotsiny zany fa aza manofinofy tsika malagasy. Resaka somamanina, sinoa, trandraka volamena, resaka basy toliara io mamaivay ankehitriny io, de mbola misy bazy ndraiky io anankiray, bazy toliara faharoa, fa bazy indray any Ambanja, any Antsirabe Ambanja, Tediavindralao trandrahana koa de efa manohitra ny vahoaka. Ny nosy Mitsio, nosy Anakao, nosy Ranja, le Anakao moa efa misy sarina hôtely be mijoalajoala, hita amin'ny sary mandendeha amin'ny resaka serasera eny, fa de tsy fantatra zay tena marina. Sakaty io mamay efa manomboka
ampijaliana sy isamborana vahoaka io. Ny resaka Îles Éparses nareo nosy kely manodidina antsika zay botonin'ny frantsay de raha izao mitohy de efa vita matavy satria olona frantsay manana zao frantsay zay mihitsy no mission nomena azy de nivarotra ny tanintsika rehetra matoa zava-doza ohatr'izao ny ainantsika malagasy. Ka izao varotra tany tena tsy manam-paharoa izao miaro fanoroahana ny vahoaka malagasy monina eo aminy de ampy de ampy anonganana ny rajoelina voalohany tamin'ny vava nataony aloha satria ny zavatra nenjehiny io ataony ankehitriny io ary tamin'izany izy nilaza hoe rary ny ratezitra ny vahoaka sy mitroatra ary nararaotany zany nanamboarana ny sain'olona tamin'iny resaka fanonganam-panjakana iny, nanaovana fitaovana izay atezerany vahoaka zay. Faharoa, ny fivarotana ny tanim-pirenena tsy resaka hoe fomba fa ao anatin'ny lalam-panorena de andraikitry ny filoham-pirenena ny miaro ny maha iray tsy mivaky izany tanim-pirenena izany, zany firenena izany, zany hoe indivisible, tsy azo zaraina. Reny nosy kely ailika amin'ny tanitsika reny, reny faritra omena amin'ny vahiny reny de efa namany fizarazarana ny Madagasikara. Ka fanitsakitsahana ny lalam-panorenana zany mendrika fanonganana na empêchement fa ny zava-doza moa de ny tia le hoe haute cour de justice ny antenimieram-pirenena, ny fitsarana zay tokony andraikitra zany hoe empêchement zany de efa tapitra voaolana. Fitsarana justice couché zany hoe fitsarana mandoalika ohatran'ireny alika asaina manao hoe couché reny de mipetraka tazapotsiny. Ka efa tapitra avokoa zany ireo fomba ara-dalàna azo antenaina andravonana izao olana izao, fa nitafika lasa mpanafika vahoaka, ny zandary reny rahantsika nahita reny lasa mifona hatramin'ny jeneraly. Ka tezeritsika ry malagasy tsy anaiky izao fivarotana tanindrazana sy izao fanilikilihana antsika eto amin'ny tanitsika izao, ny malagasy de masy mandidy eto amin'ny taniny ary isika dia vahoaka iray ka tokony hitambatritsika tsy hizarazara hanoerana izao zava-doza izao. Malagasy vahoaka iray, Madagasikara tany iray tsy azo zaraina, malagasy masy mandidy amin'ny taniny, zany hoe Madagasikara ho an'ny malagasy. Mila miray iny tsika hanoerantsika hatramin'ny farany, hatramin'ny farafofinaintsika an'izao jadona sy fivarotana tanindrazana izao. Masina ny tanindrazana, mahereza daholo tsika rehetra fa tsy ho mora ny ady. Mandra-peo ny ray daholo amin'ny manaraka resaka manokana momba ny Îles Éparses sy momba ny fitsidihan'ny lehibe an'io, ny mpanjakan'ny frantsay io de